Eto amin'ity vidéo ity tsika hianatra teknika anankiray fanaovana groovy na fanaovantsika style rehefa mitendry rythmique atsika ao anatina hira anankiray. Matetika tsika musicien mitady zavatra tsaratsara kokoa hatrany miala am'le mahazatra zany de matetika tsy hitantsika izay atao hoe ahoana ary zany ny atao. De eto amin'ity teknika ity hianatra mode isika, tsy mode be dia be fa anankiray ihany omeko anao mode dorien. Mode dorien zany manomboka eo amin'ny deuxième note ao anatin'ny gamme diatonique. Ohatra hoe do zao ny tonalité, gamme diatonique do zao hoe do ré mi fa sol la si do. De avy eo manomboka eny amin'ny ré tsika no mitendry ré, ré mi fa sol la si do ré, ré ny tapitra. De iny no raisitsika ataotsika ao anatina groove, ataotsika ao anatina style zany le izy na passage ao anatina accord anankiray. Hoe zany ohatra hoe ohatran'izay zany le izy. De tsara aminao mamerina kely mijery an'le izy raha ohatra tsara koa le note teo de mamerina kely anao zany mijery an'le fanazavana teo. Efa nivoaka indray ny vidéo ho antsika niveau avancé. Iny zany santinana anankiray ianarantsika ao anatin'ny lesona avancé de manasa anao anjifa izany atao aminay. Misy be dia be zavatra ianarantsika eo fa tsy hoe zavatra anankiray ihany de raha hijery makasika an'izay ianao de tsara aminao mandefa MP raha ohatra ka any ivelany misy anao na tsy eto Antananarivo de efa misy fomba atao mba ahafahanao mahazo an'izay vidéo izay. Soa tompoko.